Vatsimpana entin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka se tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasino mbola midera sy mankalaza manome voninahitra anao izay mpanomponao tratrindray azy zao maraina izao. Ianao no tantana azy vimina anay, ary ianao koa mbola natoy izao anay. Koa dia fisaorana sy fankasitrahana fendro tanteraka natolotray anao. Kehitriny dia mangataka aminao ny fainanao masina mba hidina teny antinay, ampahery anay, tantana anay, ary koa ilay rano sarobidy mba hanadio anay Jesosy ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Dia hatreo fenao izay Jesosy, tario amin'ny lanao fainao masina, ka sokafy ny fomampanana indrenesanay ny teninao, ny hafatrao. Miterana tompo araka ny fombanao, fa voninnkeno izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nazony manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ndirevana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fitoroantsika dia araka an'izay voalahatra ao amin'ny bokin'ny Galatiana toko 2, ny andininy 20. Galates chapitre 2 verset 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo no ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa dia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Paoly apôstôly no maneho ny heviny sy manambara amin'ny alan'izao andalatsotra masina izao ny fireketam-pony manokana sy ny fifandraisany amin'ny Jesosy Kristy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa mantsy dia betsaka ny fampianarana tolotry ny manodidina, tolotry izao tontolo izao amin'ny olombelona na kristiana na tsy, ary ireo serasera en'ny olona na koa mampitondra fiantraikany eo amin'ny fiainany dia manome hevitra izay raisin'ny olona ny amin'ny lafiny mpiainany. Betsaka ny olona milaza fa kristiana milaza hoe aoka isika hinana sy hisotro fa raha mpitso dia ho faty. Hoe ny bokin'ny Isaia toko 2:20. Izay ny azy no fiainany sy ahavelomany. Misy indray milaza fa ny antony havelomany dia ny fanekeny ireo zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainany. Ny hafa indray milaza fa ny antony havelomany dia atao hanendamosina ireo zavatsarotra eo amin'ny fiainana, ary rehefa sendra olana sarobana dia manisany kintana amin'ny lanitra no atao amin'ny andro sisa izay mbola iainany. Ireo ny santionany ny valiteny ireo dia mampiseho fa tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpanapaka ny fiainan'ny olona. Reta taratra fa tsy mbola manana anjara seza ao anatin'ny fony izy ireo Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Izany indrindra ary no mitarika ka mametraka ny fanontaniana amintsika tsirairay amin'ity andro ity hoe inona no anton'ny ahavelomanao. Paoly apôstôly dia nampiseho mazava tsara ny antony havelomany. Velona miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alan'i Jesosy Kristy, mila miantehitra amin'i Jesosy Kristy fendry tanteraka, hoy Paoly apôstôly, manomboka dia ny ety an-tany. Na takatry ny sainao izany na tsy takatry ny sainao. Izay no fitarian-dalana ataon'ny Paoly apôstôly avy amin'ny alan'ny fitarian'ny fanahy masina. Mila mahatsiaro isika sy mankasitraka fa Jesosy Kristy ihany no manome izay rehetra ilaintsika, manome izao rehetra izao. Ny aina sy ny fofinaina ary ny zavatra rehetra dia avy amin'ny Jesosy Kristy avokoa. Mihoatra noho izany ny tiany omeny antsika zanak'olombelona. Eny mihoatra noho izay rehetrarehetra koa aza, mihoatra noho izay asaintsaintsika. Teny koa isika hiditra eo amin'ny fiadanana sy ny fahatretrena tanteraka dia ny ety ambonin'ny tany miaraka amin'i Jesosy. Noho izany ny tena fanirian'i Jesosy Kristy dia izao
tiany kristianina rehetra izay nandray azy ho tompo sy mpanapaka ny fiainana mba hanana fanapahan-kevitra sy faharisiana tanteraka ka hitondra tena sy aina mifanaraka amin'ilay Andriamanitra fitiavana, fahamarinana ary fahamasinana. Aza indrindra no nantefasan'Andriamanitra ray an'i Jesosy Kristy teo ambony tany. Le ohatra faratampony tety ambony tany tao amin'ny fiainany izay tonga lafatra. Mila mahatsiaro isika rehefa manara rehetra amin'ny tompo fa ny fiainana tsy misy an'i Jesosy Kristy dia efa fiainana mankany amin'ny lalan'ny fahaverezana sy ny fanameloana mandrakizay. Mila mahatsiaro ny olona izay efa niforoniny fa nahatongavan'i Jesosy ho antsika dia tsy hoe akory sanatria nameloko antsika fa tonga hamonjy antsika izy. Eny, tonga hamonjy ireo izay mibebaka marina tokoa ka vonina ny ala amin'ny ratsy sy ny fahotany ary ny fahazaran-dratsiny. Rehefa vita sy tanteraka ny olona tsirairay ireo dia mila miendry sy mahatoky izy fa tsy amerina intsony ireo zavatra mampisaraka azy amin'ilay mpamonjy fa manantena kosa ny fiainana mandrakizay dieny mbola ety ambonin'ny tany. Fiainana izay misantatra sahady araka ny voalazan'i Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Hita eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny hoe fahataoran'Andriamanitra ny fiainana feno finoana an'i Jesosy Kristy. Eny, fa na dia anatin'ny zavatsarotra ny fiainantsika aza dia feno fifaliana, fiadanam-po, fahatoniana ary fitiavana miaraka amin'i Jesosy. Valio ny fanontaniana ao am-pontsika an'io hoe inona ny anton'ny ahavelomako. Fa raha zaho sy ny ankonako dia anompan'i Jehovah izahay. Izay manamarika amintsika ravana fa safidy malalaka no meny tompo antsika satria nataon'ny teoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana. Araka ny teniny tokoa hoe indro ataoko malonanao ny fiainana sy fahafatesana, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Misafidiana ary ny ana iaraka amin'i Jesosy amin'ity andro ity satria izy ny antony havelomantsika. Ary izy ny aingantsika, izy koa ny mbola hiafarantsika. Mareza matanja aza mierikerika foana fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny misy ny fahasambarana feno tanteraka mandrakizay antombontsika dia ny antany. Ny fitiavany sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana anie taridarina antsika. Rehefa ny masina mahery anie ombantsika anehoan'Andriamanitra voninahitra eo amin'ny fiainantsika. Koa na mety misy aza ny tsy fahasalamana ny an-dalana eny, mety misy aza ny fizahanttoetra, mety misy aza ny fakampanahy, mety misy ny zavatsarotra maro samihafa. Ataovy ampoanao ny fahafantarana fa ny fahavelomanao dia miankina amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary ny antony hahavelomanao dia noho i Jesosy Kristy irery ihany. Mato anao izy, nitsangana mato anao ary mifona isan'andro eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ho anao. Dia rehefa ny masina hitoetra amintsika isan'andro hatanteraka izany antsakany sy antavany. Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany hivavaka isika. Sotranao Jesosy satria lehibe ny fitiavanao. Aza takatry ny saina ny fahalehibiazanao tokoa. Ankehitriny izay dia mbola ampatsefino indray amin'ny alalan'ny teninao fa ny antony hahavelomanay dia ianao Jesosy. Ianao mantsy no efa tia taloha. Ianao no efa nanomenay ilay fahavelomana. Ianao no efa nanomenay ny famonjena. Nolotra ao anay ny tsara dia ny tena sy ny ranao natolotra miompoana tao amin'ny fijaliana. Ary koa nomenao anay tao nivo ny sakrameta ny fanasan'ny tompo. Saotra Jesosy noho izany. Izany manam-porofo mazava tokoa fa nafoinao ny zavatra rehetra. Dia mbola omenao koa Jesosy ilay fanamasina dia ny fanahinao hitoetra teny antinay, ampatsiahan'ny teninao rehetra ary tonga anay hifikitra aminao, tonga anay ho tena feno ny hery avy aminao
hanatanterana ny sitraka ao amin'ny lafim-peny rehetra. Koa ninky toy ny kiatra na dia sarotra azany lalana fianao tsy nampanantena mihitsy fa ao anatin'ny atao hoe lalana misononoka no hitondranao anay fa lalany tsarotra mitondra azy fijaliana, lalana izay hety ary koa varavarana izay tery. Kanefa nomena kosa ilay herin'ny fanahy masina zonay amakivaky izany. Miaraka aminay isan'andro anao Jesosy, mitantana anay ianao, mampahairanay ianao, momba anay ianao ary dia mametoky ianao fa tsy maintsy mivoaka mpandresy izay raha toa ka mifikitra aminao. Manintsana ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrakao ety amin'ny fiainanay, atonganay Jesosy ho mpanompo mahatoky. Ampianaro izay toetra ho mpianatra ho isan'andro raha Jesosy. Ampianaro izay hijoro vavolombelonao Jesosy Kristy any amin'ny toerana rehetra izay misy anay, na iza satria izany ny porofo fa anao zahay. Misaotra Jesosy noho izany. Atolotra anao ny dera, ny haja, ny voninahitra, ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fambarotra amina kosa ny fitena manambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Aleloia. Amen.